Fanmiarabanareo indray izay teny mianadahy ty takariva ity voalohany indrindra dia faly izay mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsomeny ahafahanay manompo azy sy manompo anareo eto amin'ity androany ity mankasitraka azy ny amin'ny fampiasan'ny mpanomponya ka nanomeny sehatra fahanay mbola mivelatra anatin'ny asa fanompona tahaka an'izao ary manaraka izany mankasitraka antsika izay matoky manaraka foana zao fotoana izao tsy mafiny fiarahantsika mivavaka isaky ny amin'ny hariva toy izao manona fiadanan'Andriamanitra fiadanan' Jesosy Kristy ho aminao amin'ny ankonana tsiraray avy. Mialohan'ny fotoana dia manasa antsika tsiraray avy hanatrika an'izao fotoana izao hatramin'ny farany ary manasa anao ihany koa hizara amin'izao lera izao mba ahazo koa izay tokony ahazo any ivelany any mba hanaraka koa izay any an-dalana ohatra mba handray anjara satria mafonja ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amin'ity androany ity tsy maintsy mahazo ny anjarana ny tsiraray avy ka mahazo maimam-poana ianao dia aoka mba hizara maimam-poana ny lohahevitra izay hoentsika amin'ity androany ity dia hoe mamafy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara ny mamafy fa raha hoe mamafy ianao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia zava-poana fa androantsika tena hijenona izany hoe mamafy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ary zava-dehibe izany dia manasa anao hanaraka hifantoka tsara ihany koa anatin'ny fotoana satria eto Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia samy azo ny anjarany anjara fifaliana anjara fiadanana ary anjara voatery ny tsiraray avy. Nomboka amin'ny fotoana tsika amin'izao fotoana izao andao tsika maky tenin'Andriamanitra mialohan'izany raha io baibolinao dia manasa anao hanokatra an'izany eo amin'ny Matthieu toko fahaenina andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ihany no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny anareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo na amin'ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy jovy ny volo-manidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsokitra ireny ary indrainareo izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Amen. Izany ten'Andriamanitra mihoatra lavitra noho irentsika mihoatra lavitra noho ireny vorona sy voninkazo irentsika ary androany dia anome anjara betsaka mihoatra lavitra ho anao koa Andriamanitra dia anomboka fotoantsika atombokantsika mivavaka fisaorana an'Andriamanitra metraka ihany koa tsika nyity fotoana ity ampelantanan'Andriamanitra mba ny fitarihan'ny fanamasina satria raha araka ny fitarihanay dia hikorotana ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa ny fanamasina no hitarika dia andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Manaraka izany dia angataka fifonana amin'Andriamanitra koa tsika satria na makivaky tontolo andro tsika tao anatin'izany misy teny maro nataontsika koa ny ten'Andriamanitra hoe ny teny maro tsy lozan'ny ota maro ny teny navoaka ny vavantsika dia tsy lozan'ny ota ireny mila mifontsika amin'izao fotoana izao. Misy koa ny fihetsika fijery indrindrandrindra ilay toe-pontsika tany amin'ny tsy hitamason'ny olona tany nanerika itsika gauche droite mety tsy hitan'ny olona fa mety tsy ny andrandratsika hoe hitan'Andriamanitra. Andriamanitra mahita sy mahalala ny zavatra rehetrarehetra hifona aminazy tsika ny amin'ny toe-pontsika toetsatsika tsisy nahita tany fa hitany ary manaraka izany dia tena hoe amelatra an'izao fotoana izao tsika ho anjakan'i Jesosy Kristy feno zato isan-jato mba tsisy asan'ny fahavalo eto tsisy teny fahavalo reny sofintsika eto fa tena hoe tenin'Andriamanitra izay rehetra avy amin'Andriamanitra no ho azontsika eto amin'ity androany dia manasa anirana datiana mba hitarika anay anatin'izany vavaka izany tompoko. Mankasitraka anao nanome fitenenana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay pary voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra satria izy mbola manome sehatra ary misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay nisafidy manokana anay ahafahanay mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompona ka araka ny tonom-bavaka izay efa novakian'ny mpanompony teo dia andao ary vavaka avy hatrany tsika izanao dia asandrato ny feonao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay amin'izao fotoana izao manandratra anao zay ny amin'ny fahalehibiazanao tompo ny amin'ny fahatsaranao tompo androany zay dia te hisaotra anao fotsiny satria lehibe loatra ny fitiavanao anay sy ny famindramponao ka mbola navelanao zay tompo hanaraka ny zao fotoana tsara sy fotoana mamy iarahana aminao zao
tompo isorana ianao na amin'ny zavatra rehetra andriamanitra satria izany teninao sotra satria tena hoe zava-dehibe anay ny ainonay ny teninao ny amin'ity androan'ity zava-dehibe aminay indray ny fampiresanay aminao ny amin'ity androan'ity ary zava-dehibe aminay koa tompo ny seraserahanay aminao indray ny amin'ity ariva ity zany tompo tsy tanteraka zany raha tsy eo ny fanahinao masina sy ny fanatrehanao ka zany angatanay andriamanitra mba tena hoe anenika anay tsirairay avy ianao eny tompo na izay manolotra na ireo izay rehetra manaraka tompo any mitoerana misy azy any aoka tsy diso anjarany amin'ny kasika ao izy ireo aoka tsy diso anjarany amin'ny fanatrehanao izy ireo ary aoka tsy diso anjarany koa ny amin'ny révélation tompo zay tianao ampitaina aminay atao anatin'izao fandaran'izao ary eny tompo anao no anendrilelanay ny amin'ity any aty ny amin'ny zavatra rehetra zay holazainay eo mba tsy teny ho any tenanay zay tompo fa aoka ny fanahinao masina no hitarika anay androany ary tompo androany koa zay dia mbola mivavaka tompo anara loatra hitany tombotsao tompo ny amin'ny fangatahana tompo famelana satria tompo zay dia olombelona ihany zay mety ny zavatra tompo nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia hifonanay aminao zany andriamanitra arangatanay famelana eny tompo nareo fananinay nareo izay mety hoe nietreretinay fanety ihany koa raha andriamanitra nefa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia hifonanay aminao zany andriamanitra mangataka famelana avy aminao zay tompo diovy amin'ilay ranao sarobidy zay androany andriamanitra mba ahafahanay tafiditra amin'ny anjara voatendrinay androany andriamanitra tena hoe amasino izahay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny tongotsay andriamanitra zay rehetra petipetina ty anatinay koa dia angatanay fanadiovana amin'ilay ranao sarobidy ary eto zay andriamanitra dia mivavaka ihany koa tompo satria ny teninao efa nilaza aminay efa fanomenao anay ny hery ka ninina andriamanitra mety fahavesara ninina mety faningelena natao an'ilay ratsy amin'izao fotoan'izao dia tsy abaranay fa tsy anakery tsy anapahefana aminay eto zany ninina mety zioga mety hoe fanampenana mety amivavy zany alefa ny satana tsy afahanay milaza ny fahatsarana dia potehanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ambaranay fa asa maty zany amin'ny anaran'i Jesosy fa izay tsirairay avy tsy ny mpanaraka dia tena hoe azo ny anjarany sy ny anjara voatendry eto amin'ny fanatrehanao androany dia makasitraka anao zay Jesosy Kristy tompo alleluia amen amen dia makasitraka anao zay raha nadatiana nitarika anay sy nitondra anay tao anatin'izany mivavaka izany ito indray tsika amin'ny fitoam-bavaka irosy ladalatrano isika amin'izao fotoan'izao tsika dia hivavaka amin'Andriamanitra tena hiteny aminazy hoe dala ataovy tonga mpakatoy izay tsirairay avy ny amin'ny teny rehetra izay omenao anay izay ampitondrainao mpanomponao dia mba ho teny ho tonga fiainana mihitsy aty anatinay tsirairay avy ary hitondra fitahiana amin'ny lafiny rehetrarehetra ny fiainanay ny ara-panahy ny ara-materialy ny ara-nofo ny ara-bola tena hoe araka ny ten'Andriamanitra hoe zay teny rehetra ampilazainy dia tsy maintsy tanteraka zany zay vao miverina any aminazy any dia tena hoe hivavaka aminazy ataovy tonga fiainana eo amin'ny fiainanay mihitsy zany teninao zany tata dia manasa ny ranadaherika zay hitondra ny anatin'izany mivavaka izany makasitraka indrindra tompoko voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manomena sehatra amin'izao fotoan'izao ka araka izany tombavaka zany dia ndetsika hiara hivavaka eo mason'Andriamanitra raha toa mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola menao fotoana fa anay mitondram-bavaka eo anatrehanao tompo ny aminay tsiraray avy tompo mivavaka izay tompo malalany amin'ny teny izay nambara aminay tsiraray avy teny izay afafy ny mpanomponao Andriamanitra ho teny avy aminao Andriamanitra mba ho tena hoe ho tanteraka aminay tsiraray avy mba izy tena hoe azo tsapahitanana Andriamanitra ireny teny rehetra izay nalefa reny Andriamanitra indrindra izay rehetra teny nafafy ny mpanomponao Andriamanitra ateny fikasana ateny mpaminaniana ateny tena hoe nanambara fahatsarana fivoam-piainana ho anay tsiraray avy dia mivavaka zay Andriamanitra mba ho tena hoe ho tanteraka ireny Andriamanitra tompo malala be dia be ireo fahavalo iray mangala teny Andriamanitra fa ao anatin'izao fotoana izao dia mivavaka mihitsy zay ireo karazana herina fanareo tsy anana tsara fa hifana aminay tsiraray avy Andriamanitra fa tena hoe ho tanteraka aminay Andriamanitra zay rehetra voalaza ny mpanomponao Andriamanitra zay rehetra teny nambara Andriamanitra ho aminay tsiraray avy ho anay sy ny ankonanay ny mpiara-mivavaka ny mpeny rehetra ny anatin'ny fianakaviambeny ato amin'ny mpiangonana Andriamanitra izay misy anay izay manaraka zao live zao dia tena hoe ho tanterahanao zany Andriamanitra satria rehefa miasa fa tsy misy masakana tsy misy matohatra Andriamanitra ka dia matoky izay fa hiasa malalaka ianao ao anatin'ny teny rehetra zay ambara izany misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen makasitraka ranadaherika mitondranay indray tanatin'izany mivavaka izany amin'izao fotoan'izao andro antsika naraka ny Jesosy hoe afoko anao ny haiko
miditra ny aitsika sy momba antsika matola hoanadadantsika isika manarafinaritra Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Jesosio Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Hindi ao midoroe Tuan tananao ny fiainako Tompo miandiao ny ahita reo fanirinao isewa mikio Mijurue Tuan tananao ny fiainako Tompo miandiao ny ahita reo fanirinao isewa mikio Afuiko anao ny aiko Jesosio Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Raisuni fu Sindi fiainako Utuini fana Titraveluna Reu fikiuret Reu fikiasa Tumpo apita Que watanana Afuiko anao ny aiko Jesosio Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Jesosio Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Afuiko anao ny aiko Afuiko anao ny aiko kampiasawa Alléluia. Mahafinaritra loatra izany hira izany amin'izao fotoana izao tsika midondray roso anaraka sketch anankiray tsika dia aza miala fa aorian'ny sketch dia izy fampahirizana mafonja be voaraintsika sinao dia manalafinaritra ary
koa ry zalany efa neto ny rendez-vous za ty efa tsy nandeha vavaka fa hoe andeha monjy le rendez-vous raso aloha fa tena alao aloha telefoneko mihitsy aloha allo ahoana e aiza ny rendez-vous e zany efa miandreto e zareo le raha mavatsika anakana iny fa tefa tokony fotoana andehanantsika andeha hivavaka misy zao reto ohatry zay ianao mihitsy zao mpianatretra aminay raha mata zay fifoasinareo efa mavaka any e zava mila mandeha foana satria misy zava-dehibe efa mitenandriamanitra moka resaka fanatitra sakafokare dia tena mila tosika satria aminalalantsika Alleluia. Rehefa avy nanaraka ny sketch mahafinaritra be antsika dia amin'izao fotoana izao araka lazaina teo aloha hoe anaraka fampaherezana dia anasantsika ny ranadatiany zany mba hitondra fampaherezana ho anay amin'ny alalan'ny tenandriamanitra. Da fotoana fampaherezantsika amin'izao fotoana izao ny anomboantsika azy dia hamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Ny tenin'Andriamanitra izay voakitsika dia hitantsika amin'ny mitoteny toko fasivy dia ny fasivy sy ny fafolo izay mibaptizo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandany foana izay efa nomeny anao aty ambany masoandro dia ny andronao rehetra mandany foana fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay isasaranao aty ambany masoandro. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiaina tsy hita izay alianao. Amen. Ny loha hevitsika moa ao anatin'ity live ity dia hoe mamafy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka eto amin'ity fampiarezana voaloha ity dia mahazo tombo manokana izay ny manambady araka tenin'Andriamanitra dia mila miravoravo tsika ny amin'ny vaditsika izay nomen'Andriamanitra atsika. Tena hoe mamafy fitiavana ianao anaty tokantranonao eny tsy ny vadinao ihany fa mamafy ihany koa ianao fitiavana amin'ny zanakao satria zay no sitrapon'Andriamanitra. Zay mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra mampianatra atsika foana izy ny amin'ny zavatra zay hoe mila ataontsika sy tsy maintsy ataontsika raha hatramin'izay ianao mety tsy nafantatra an'izany hoe araka ny baiboly ange zany hoe mizara fitiavana ao anatin'ny tokantrano zany amin'ny vady ny amin'ny zanaka tsy hoe androany ihany na mety hoe rapitro ihany fa hoe amin'ny andronao rehetra mihitsy zay ny tenin'Andriamanitra amin'ny andronao rehetra zany hoe mila rarotana ny famafazana ao anaty tokantrano indrindraindrindra satria raha ao anaty tokantrano ianao maka zany dia tahaka ny modely ianao eo anatrehan'ny fiarahamonina modely ianao eo anatrehan'ny mpiarabelona indrindra fa mipino tahaka anao maha-kristiana anao tsy araka ny tegna teo hoe tsy indray mandeha tsy indroa fa amin'ny andronao rehetra mihitsy ozy ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fafolo izy dia milaza hoe izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena ny amin'ny fiaina tsy hita. Tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika ihany koa hamafy zavatsoa hamafy izay rehetra azo ny tananao atao izy tenin'Andriamanitra io zany mila mamafy tsika fitiavana mila mamafy tsika soa amin'ny olona rehetra satria araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ty tenin'Andriamanitra ity dia mampirisika antsika ohatrany hoe manararota ozy izy zay ny tiany teneny satria any amin'ny fiaina tsy hita dia tsy afaka manao izany intsony ianao fa isika mbola velona isika mbola manana tombotsoa isika mbola nomen'Andriamanitra fahasoavana mafy dia iten'Andriamanitra io mampirisika antsika hoe mamafaza arak'izay aza ny taninao atao na inona izay tsapany fanahinao dia afafazo na malahelo na amin'ny ao tokantrano araka lefa nyteneniko teo na amin'ny fianakaviana na ty amin'ny mpiangonana indrindra ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mamafy ao an-tranon'Andriamanitra dia ny mamafy votsara izany indrindra fa ny fitiavana ohatra hoe averimberina ihany satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe fitiavana no lehibe indrindra ka mino fa ny zavatra voarainao tao anatin'ny teny mila mamafy ianao mila manararoatra mihitsy ianao ary misisika ianao mamafy satria mila fantatsika fa matoa mamafy ianao
dia tsy maintsy jinja ihany koa ianao ao anatin'izany ka misy sia manararota azasiana segondra very azasiana minitra very zany amin'ny fiainanao ka tsy hamafazanao satria zay ny sitrapon'Andriamanitra dia zay ny famparezana foy zay mendrika taminao androany. Amen. Dia mankasitraka ara-nadaly andriary toy izao ny famparezana. Amin'izao fotoan'izao tsika famparezana ho amintsika dia tao amin'ny Hebreo toko 12:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Siona tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra ary eo ao amin'ny anjery tsy omby alina amin'ny fihaonana fifaliana sy ny fiangonana lamatovo voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra tsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesosy mpananarana ny fanekena vaovao amin'ny raha famafazana izay tsara lavitra noho ny any habe. Amen. Zany zavatra misy teo any an-danitra any zany misy fihaonana fifaliana any feno anjery aman'alinala zany zavatra any an-danitra any zay zavatra hitsenantsika rahatr' izay. Amen. Inona moa zany any an-danitra zany? Vokatry ny famafazana ety ambony tany ny zavatra miandry antsika any an-danitra any araka ny fantatritsika zara roa ihany any an-danitra any tsy misy elanelana dia any amin'ny eo ankavanan'i Jesosy Kristy izay any amin'ny paradisa soa dia misy any amin'ny fiainana le ratsy any amin'ny fariny rehatr'afo sanatria amintsika semana zany ho any fariny rehatr'afo zany satria tsika efa novidian'i Jesosy tamin'ny rano sosavidy. Inona moa ty nambara ao anatin'izany ny zavatra araka teo hoe ny zavatra iainantsika ety ambany masoandro ety dia ety tsika no mamafy misy voa fafintsika ety arakaraka ny voa fafinao misy ten'Andriamanitra manao hoe izay mamafy voa ratsy dia ratsy koa no jinjainy tsy hoe misy izay voa fafinao ihany ohatra hoe tsaramasina fafinao dia tsaramasina no jinjainao zany hoe raha tsara ny voa fafinao dia tsara no jinjainao any an-danitra zany hoe ny fahatsarana mandrakizay. Raha ratsy kosa ny voa fafintsika ety ambany masoandro ety ambony tany dia le ratsy no jinjaina any an-danitra any. Ny tiako ambara ao anatin'izany dia izao hoe ndao samy hamafy voa tsara antsika dia ety ambany masoandro ety misy teny mparipon'Andriamanitra zay nanao hoe ny fotoana famafazana ozy izy dia foy dia izao fotoana antsika ety ambony tany zao dia foy ary tsy misy dikany araka ny tenena mpitoteny any hoe zava-poana mihitsy ny arany ny zavatra rehetrarehetra mitrangy ety ambony tany ety zany hoe mila maintsika voa fafintsika hoe tsara be ty voa fafi ty mila misafidytsika zay voa afafintsika satria ny fotoana fijinjana dia lava ny tena hoe mijindratsika an'izany vokatra izany dia tena hoe lava dia lava ary tsy hoe lava misy fetry fa lava mandrakizay dia andaontsika angataka amin'Andriamanitra mihitsy antsika rehefa isan'andro hoe tompo ampianaro zahay ahamafy voa tsara eo amin'ny fiainanay ety ambany masoandro ety satria tsy ho zakantsika vokatra izany voa ratsy zany fa andaontsika hiezaka isan'andro hamafy voa tsara amin'ity fotoana foy ity foy ihany mila miaritra kely fotsiny anezantsika mamafy amin'ny fotoana foy io dia jinja fahatsarana mandrakizay dia manasa ny ranadairiky zahay anoy anatin'ny fampaherezana. Mankasitraka indrindra tompoko anoizako ny fampaherezana dia misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Korintana voalohany fa 10:20 andiny fa 7:10 sy 8:10 mivakiny toy izao ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe isorana ny Andriamanitra izay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa amin'izany raha malalaka dia mirena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asany tompo satria fantatsareo fa tsy foana tsy akory ifikilezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Teo ny mpanompon'Andriamanitra samy nanazava teo fa ny tena hoe isorana an'Andriamanitra nefa izany zavatra rehetra izany satria misy fandresena vola mbaditra ny zavatra rehetra izany mety hoe indraindray mandalo atsika ny fanatanterantsika zany ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny mpiara-mivavaka indraindray mety hoe tsy mitovy hevitra aminao ilay olona ianao nefa mamafy fitiavana mamafy voa tsara dia mety tsy mifanaraka amin'izay fa isorana ny Andriamanitra manome antsika fandresena zany hoe andresitsika midingana izay ataontsika io indrindra ihany koa amin'ny asa voa izay ahafahantsika amin'ny fiainana izay hiandry antsika rahatrizay dia izao mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatsareo tsy foana tsy akory raha fikelezantsika aina zany indrindra ao anatin'ny famponana Andriamanitra amin'ny zavatra fafintsika tahaka ny resika tsatereny zao hoe misy ny mamapy ianao amin'ny fanatsa fitiavana ampafolo-karena fotoana sy ny sisa
satria tsika efa mbe akaiky ny tanànatsika amen efa tena hoe akaiky ilay toerana zay omen'Andriamanitra atsika amin'izao vanandro farany zao be zavatra mitranga ny fisehoan'le zava-tsay reny dia midiky zany fa tsika mila manana faharetana mila mahefa be mandrakariva indrindra ny fanompoana an'Andriamanitra mahefa amin'ny asa fanompoana mahefa amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao dia hivavaka isika ny amin'izany fampahirezana izany mba tena hoe hiorina tsara tsika rehetra ahefa ny zavatra izay tokony efa haitsika na anatin'ny tokantrano ny vady aman-janaka ny namana ampanompon'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra satria misy tanjony daholo reny zava-tsaretsaretsa reny ka ndeha isika hiara hivavaka mba tena hanana faharetana amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany raha io mbola misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izany teny izany tompo malaza izay nambara telo tompo malala mivavaka izahay Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy reny vona fafy teto reny na ho an'ny tokantrano vady zanaka sy ray aman-dreny Andriamanitra ary ho anay ihany koa izay mamaky ny voa Andriamanitra izay efa mbe akaiky tompo malala ho eo an-tanàna anao Andriamanitra tanàna masina tompo malala izay itsinjanay ny vokatra izay nafafinay tetỳ amin'izao tontolo izao tompo oka izay mba hanana faharetana izay oka izay tompo malala mba tena efa be mandrakariva amin'ny fanomponanao Andriamanitra mamaky araka sitraponao izay tsiraray avy ho an'izay fananao izany Andriamanitra dia tena hoe tehirizo Andriamanitra ho an'izay mbola tsy nanao an'izany dia migataka izay mba iasanao andresenao lahatra ny fony izy ireny Andriamanitra mba ho voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen izao fotoana izay tsika dia andeha araka hira ankiray teny adalanao izay ataony Joseph Baka sy Rejarapoto hiara iberan'Andriamanitra sika Jesosy malalako milanoza raha vao mifo marainao matsiaro anao fanyaminao eritreritro ny fitiavako raha izao rehetra izao ataka loko anao adalanao ao Jesosy tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy se atacar-loko anao fa ny aminao ireria fitiavako malalaka anao marariao tompo ianao no atoiko malaino ao tompo ianao no tsaroko mijaly ao tompo ianao no tadiaviko hinfaly ao tompo ianao no izarako alo milanao ao adalanao ao Jesosy tsy misy atacar-loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy tsy misy atacar-loko anao fa ny aminao ireria fitiavako malalaka anao
susio tsy misy atakaloko anao fany aminao iririany fitiavako adalanao tsy susio tsy misy atakaloko anao fany aminao iririany fitiavako adalanao tsy susio tsy misy atakaloko anao fany aminao iririany fitiavako malalaky aonao tsy susio malalaky aonao tompo malalaky aonao. Alleluia. Efa tonga aty amin'ny fotoana famarana antsika ny amin'izao fotoan'izao zay andaontsika hisotra an'Andriamanitra satria izy mbola nahafahantsika natanteraka ny fotoana rehetra voalohany indrindra misotranao ihany koa zay nanaraka ny fotoana tamin'ity androaty ary apetrakantsika eo am-pirakana sady ny torimaso zay atrehantsika androany ary koa misy amin'ireo olona zay mbola andeha natanteraka ny adidy amanandraiky to anatin'ny asa dia hoentsika mavaka izy ireny mba Andriamanitra ny anome hery ho an'izy ireny ahafahany mahavitan'izany adidy amanandraikitra izany dia nandao hivavaka antsika izay mavaka ray ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany mankasitraka anao zay tompony amin'ny tian'ity raha afaka nanatanteraka sy navita ny fotoana zay nikasaina natao tamin'ity androany ity tompo hisorananao satria ianao tao ambadika izao zavatra rehetra izao Andriamanitra sotranao tompony amin'ny tolotsaina sy ny tolo-kevitra nomenao ny tsiraray avy indrindra fa ny mpanompinao ary sotranao koa Andriamanitra ny amin'ny connexion zay menao satria dia tena tsisy ihany koa na dia jiro tapaka ary tamin'ity androany zay tena hoe anoezana voninahitra anao Andriamanitra tompoa sotranao lehibe ihany koa tompony amin'ny fanatrehanao zay nanatsika anay tsiraray avy teto androany Andriamanitra na izay teto tompo na ny tany amin'ny olona tsiraray avy zay nanatsika teo dia tena hisorana anao ny tolombavaka eo koa tompo ny fampaherezana taminay tsiraray avy androany dia akasitrahany ny fiainanao zany tompo raha androany dia vavaka izay tompo ho an'ny olona zay mety mbola hiasa ny amin'ity andro arivo ity zay anatanteraka ny adidy amanandraikitra dia hoentina hambavaka izy ireo tompo mba ianao no ame hery an'izy ireo ame tanjaka ho an'izy ireo ame fahasalamana ho an'izy ireo mba afahan'izy ireo mavita an'izany asa amanandraikitra zany ny amin'ity andro alina ity ary tompo apetraka ampelantananao ihany koa tompo ny torimasina rehetra ho an'izay atory ny amin'ity anio ity mba ny anjerinao ny no atobinao manodidina anay Andriamanitra mba tsy ny toranam-baravarana dia afafinay ny rahanao tompo mba tsy hita ny rivotry ny fahafatesana tompo fa aoka ianao no hiaro anay satria ianao ilay mpiandry tsara Andriamanitra aoka ny anjerinao atobinao manodidina anay tsiraray avy Andriamanitra ary mangataka aminao omeo anay ilay nofo tsara Andriamanitra ary alavero anay ihany koa tompo ilay nofo ratsy amin'izao fotoan'izao ary tompo mba hatratra ihany koa zay tompo ny maraim-baovao indray iny tompo tsy adinay ny any amin'ny firenenkafa mety misy mbola vao andeha hiasa izy ireo tontolo andron'izy ireo ihany koa tompo dia aoka ho feny fiarovanao ny amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo alleluia amen. Efa ho tapitra mihitsy moa ny fandarantsika ny amin'izao fotoan'izao fa izara fahasoavana ho anareo zay ny amin'ity androany ity dia izay hitantsika eo amin'ny salamo fa 3:20 dia nandiny fahaenina zay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy Kristy hoe endriko fahasoavana samydrapona anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra hatrany Jehova andro lava isika amen. Apitra amin'ny lohanao ny tananao dia avereny ihany zany teny zany hoe endriko fahasoavana samydrapona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra hatrany Jehova andro lava amen amen. Samita hitovy daholo.
azoan duka izao fiainana mandalo izao ianao ianino sy santenay kosa dia anjara lovako fa ini sy bivagi ni ao